manolotra ny arahaba tompoko raha hitantsika amin'ny sary aza fa mizana-bolana izao dia saika maina aloha ny andro manerana ny nosy akoatra ny aty amin'ny faritra varatra Atsinanana no mandrahona na mandrahona mitsitokotoko mety arahana orana malefaka ihany indraindray. Ny zavona ihany koa dia hitoetra trany aloha eto amin'ny avoatany maripana mifanaraka amin'izay atao anatin'ny 3 andro manaraka dia afanatrany aloha rehefa atoandro. Andao jerentsika amin'ny antsipiriany ary ny vinany toetry ny andro ho amin'ny rampitso maraina andrahona ny amin'ny ankapobeny fa hisava miandalana ihany rehefa misandratrandro ny aty amin'ny fahatridiana ny ilana Atsinanana Sofia Sava Alaotra ary faritra Atsinanana raha tokosaka mety arahana orana malefaka ny voamaraina be ny aty amin'ny manodidina ny Antala Analanjorofo mandry tsara ary Toamasina. Ny faritra sisa rehetra kosa ho maina ny andro amin'ny ankapobeny aoriany ny zavona voamaraina eto amin'ny afovoantany amin'ny manodidina Mangoro Mivatovafitovonany Atsimo Atsinanana Anosy ary any Menabe. Raha ny tolakandro kosa indray dia ho maina aloha manerana ny nosy fa ny amin'ny faritra varatra Atsinanana iny ihany no andrahona na andrahona mitsitokotoko zany hoe Diadiana Sava Analanjorofo ary ny faritra Atsinanana. Raha ny maripana voatombatombana ho amin'ny rampitso zao dia manodidina eo amin'ny 4 ka hatramin'ny 7 degré ny ambany indrindra ho an'ny afovoantany. Raha ho tafiakatra hatramin'ny 3 na 4 degré ny maripana ambony indrindra. Ny any amin'ny faritra Bongolava ihany koa dia afana be ny andro satria mety ananika hatrany amin'ny 30 degré. Morotsiraka Atsinanana iny zao dia manodidina eo amin'ny 7 ka hatramin'ny 20 degré raha tokosaka 20 ka hatramin'ny 30 degré any amin'iny morotsiraka andrefan'iny. Ananika hatrany amin'ny 30 degré moa ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritry Melaky Betsiboka Boeny ary Sofia. Dia zay indray raha ny vinany toetry ny androntsika ho amin'ny rampitso ny tena kosa manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.